Niarabantsika rehetra ny Cohen Andreas Valmiarantsoa tratry ty taona 2024 ity. Dia tratry ny taona avokoa tsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ity taona 2024 ity anie hitondra fanambinana sy fisandratana ho antsika rehetra tsy ankanavaka ity ambany masoandro, ary ho taonan'ny fahazavana sy ho taonan'ny fiverenan'ny hasina tsirairay avy zany ho an'ny tsirairay avy, ka ivahan'ny olam-piainany rehetrarehetra zay ety ambany masoandro, ary ihany koa ananan'ny olona tsirairay avy ety ambany masoandro faheratan-tsaina sy fahamendrehana tanteraka, na eo amin'ny lafiny ara-politika izany, na eo amin'ny lafiny ara-toekarena, na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, na eo amin'ny lafiny rehetra tsy ankanavaka mihitsy zany, izay tsy voatanisa moa fa ianareo tsirairay avy dia malala izany. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, ialako tsiny betsaka ny en direct voalohany zay na fanandramana moa zany nataoko teo, fa noho ny resaka réseau dia lasa moa zany le izy, tsy maninona zany fa hotohizako ho averiko amin'ny alalan'ity vidéo ity ihany zany ilay en direct teo, satria aleo mamerimberina, tsy maninona zany raha izay no tsara zavatra. Voalohany indrindra moa dia ho anareo rehetra izay izao vao mahalala zany, ny Cohen Andreas Valmiarantsoa dia mpitsabo ara-panahy ary mampiasa ilay teknika avy amin'ilay mpahary izay efa nolovaina ny taranak'olombelona ety ambany masoandro, efa antaonany maro ka voahosotra ho amin'izany ihany koa ny tenako, dia ny Cohen Andreas Valmiarantsoa, ary izay le maha Cohen ahy, fa tsy hoe anarana akory zany Cohen zany tokoa, fa titre hoentina amin'ny maître spirituel ahy. Voalohany indrindra zany, ny tokantrano tsirairay avy, ny olombelona tsirairay avy dia mila mpitarika ara-panahy hanabe azy eo amin'ny fiainany, ary ihany koa hitsabo sy hanarina ny fiainany amin'ny lafiny rehetra, hitsabo ny vintana, hitsabo ny aretina rehetra, na voajanahary zany na vokatry ny mosavy, ary ihany koa hamany karazana olana maro sahala amin'ny olana ara-tokantrano, olana ara-pitiavana, olana ara-kasa, ary olana ihany koa eo amin'ny fiarikarena. Maro dia maro ianareo manontany hoe fiarikarena sahala amin'ny ahoana ilay vahanao olana, dia moa efa naverimberiko foana tanatin'ny vidéoko zany hoe ny olana izay vahako dia miainga amin'ny consultation daholo aloha ny fanaovana azy, zany hoe fizahana aloha, zahantsika le izy, inona le olana, inona ny fototry le olana, ary aiza ho aiza ny fomba hamahana an'izany. Zany hoe zay moa zany ilana n'ilay fizahana na consultation zany. Eo tsika mahita misy ireo olana ara-piariana, ohatra hoe misehatra manokana ao anatina fivarotana tany ny olona anankiray, resaka agence immobilier zany ohatra, dia mety manana olana izy amin'ny fampiroboroboana zany asany zany, mety manana olana izy eny indrindra eny amin'ny tribunal vokatry ny resaka fisolokiana maro samihafa tamina resaka fivarotana tany io ihany zany ohatra. Dia reny olona reny no anisan'le ampian'ny Cohen Andreas Valmiarantsoa zany amin'ny alalan'ny fampandehanana ny sehatr'asa izay misy azy, amin'ny alalan'ny fanampiana azy ihany koa raha sanatria misy ny olana ara-pitsarana, mba hisehon'ny marina sy afaka azy madiodio zany raha tena ataontsika hoe tena tsy nisy
dia tena hoe madio tokoa izy eo anatrihan'le izy zany hoe olona tsy manatsiny fa voaroiroy eo anatina zavatra tsy natao zany dia azo Cohen Andreas atao tsara ny manampy ny olona rehetra izay mila izany fanampiana izany. Ampahafantariko moa betsaka nefa nolazaiko teo mety misy ny tsy mbola voalaza fa manome fisintomam-bola fampandehanana varotra, fampandehanana ny fidiram-bola rehetra ny Cohen Andreas Valimiarantsoa. Izany hoe raha manao varotra ianao, raha manao asa fandraharany ianao, na madinidinika izany na efa vaventy, na vao manomboka izany na efa antaonany maro ny teo, raha mahatsapy ianao fa mila fampiroboroboana izany fidiram-bolanao izany mba azahoanao tombony bebe kokoa, mba ahafahanao manana antoka tsara amin'ny fidiram-bolanao zany, mba ho afaka amin'ny olana ara-bola, dia afaka manampy anao tsara ny Cohen Andreas Valimiarantsoa. Jerevana ny vitanao, jerevana ny fototry ny olanao, raha nisy mosavy dia vahatsika izany, raha tsy nisy kosa nefany dia hitantsika ihany ny andaminana azy arakarak'izay zavatra rehetra hita ao anatin'ny fizahana zany. Zay zany no anisan'ny hoe fampahafantarana fohy zany nataoko teto. Ho anareo izay lavitra dia misehatra tanteraka amin'ny alalan'ny fitsaboana sy famahana olana distance ny Cohen Andreas Valimiarantsoa. Raha lavitra ianao eny fa na dia any Andafindrika any aza dia aza misalasala miantso amin'ireo lahara-tarobia izay hitanao ireo, ary aza misalasala ihany koa miantso amin'ny laharana WhatsApp amin'ny alalan'ny appel vidéo zany eo amin'ny WhatsApp. Afaka mifanatrika sahala amin'izao za miresaka aminareo eto amin'ity en direct ity izao zany, ifampiresahana dia azo atao zany, ary afaka atao tsara mihitsy ny manao ny consultation en ligne zany, dia mifampiresaka tsika, hitantsika eo ny andaminana ny rehetrarehetra. Ho anareo izay afaka manatona koa nefany dia afaka efa nolazaiko teo moa zany fa antitra terika any hoe sur rendez-vous fandraisak'olona, ary mba maka rendez-vous mialoha ianao zany fa za tsy mampilahatra olona. Betsaka ny anton'izay fa ny sur rendez-vous io zany mba ahafahako mametrapetraka dia ny mialohan'ny fotoana rehetra mandritra ny tontolo androko, ho an'ny ohatrany hoe ny rahampitso zao dia efa programme tsara zany hoe reto avy ny olona ho raisina rahampitso, dia efa voalamina tsara ny zavatra rehetra mba hisian'ny fifanajana, mba hisian'ny filaminan-javatra tsirairay avy zany. Dia manarakarak'izay tsy dia ho lava resaka fa inona moa zany zavatra asaiko teneniko teo hoe misy sarany consultation, misy sarany manokana ny consultation, ary misy sarany manokana ihany koa ny famahana ny olanao, fitsaboana ny aretinao, ny fanomezana ny fanarenam-bitana sy ny fisintomana rehetra izay ampiroboroboana ny asanao, fanomezana ny fiarovana rehetra izay hiaro anao eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ireo fahavalo rehetra, ohatra hoe miaro amin'ny mpangalatra sy ny sisa zany. Misy sarany avokoa ny zavatra rehetra izay atao ety amin'ny Cohen Andreas Valimiarantsoa. Zay zany fanampim-panazavana. Ity vidéo en direct ity moa dia azonareo arahana ihany koa ao amin'ny YouTube amin'ny alalan'ny fijerevanareo sy fikarohanareo ny soratra manao hoe mpitsabo ara-panahy. Zay zany no tapenareo amin'ny YouTube ao, mpitsabo ara-panahy, dia hitanareo ao ity vidéo ity sy ny vidéo rehetra izay efa nandeha teto amin'ity, ny sasatsasany amin'ny vidéo izay efa nandeha teto amin'ny Facebook moa zany, teto amin'ity page ity. Zay zany no fanamarihana, dia apetraka ao anatin'izay. Misaotra anareo izay efa tonga
na ianareo izay tonga mivantana nareo nanao zay ianareo izay nanao ny distance dia misaotra betsaka anareo amin'ny fifampitokisana. Misy fanamarihana dia aza misalasala miantso, miresaka amiko amin'ny alalan'ny WhatsApp, miresaka amiko amin'ny hafatra miafina, aza misalasala mihitsy. Ho anareo izay tonga mivantana ihany koa dia izay efa tonga mivantana teto ihany koa dia aza misalasala, afaka mifampiantso, afaka miantso ahy ianareo raha misy fanampanazavana tianareo alaina zany. Dia ho anareo rehetra izay mbola tsy tonga, mivoha midanadana ho anareo ny Cohen Andreas, ny birao ny Cohen Andreas Falmiarantsoa, manomboka amin'izao ora itenenako izao, efa lasa iny ny fety, inoako fa nanao fety tsara daholo tsika rehetra tamin'iny fety iny zany, dia zay aloha ny androany tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra betsaka atsika rehetra izay nanaraka zao pety zao, nanaraka zao en direct izay ataoko izao. Ny Cohen Andreas Falmiarantsoa no niaraka taminareo teto. Mankasitraka tompoko lahy, soava tsara tompoko vavy.